Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Mahery fo. Tantara nosoratany Andriamanantena Tantely Nirina Fidelisy na Fidely Miandra. Ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity, Aina Tantely, Fity Idealy. Miaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary Miaina Razafy. Nandray fosina indrindra lafiny teknika Fanamby, Nana Tontosa, Rotsy Fiavana. Mahery fo. Andro voalohany. Ohatra ny tena mba mahatonga saina indray ny ity amin'ny raha matopa-mpianatra malagasy anety eo. Tsika oza ny tokony nanankarena fa noho ny fisian'ireo vahiny eto ireo no tsy mampandroso atsika. Mody hoe mivarotry, mizahatany nefa manondrana sy maka ny tsy azo fotsiny. Mampalahelo ilay Madagasikara. Minoa ianao ry Gasikara fa tsy maintsy mbola ho avy ny andro amaliko faty anao. Ary ataoko tsapan'ireo vahiny ireo fa saro-piaro amin'ny tanin-draza koa. Fa ahoana ry Sedra? Ohatry ny varina be ny ela zany fa misy inona sa manana ny kiana? Aza dia mampameo ry ianao ry miala. Toa inona fotsiny ary mahalasa sainanao io hoe saina ela nyteneniko hoe fitiavana ohatry ny afo ka akakaizina mandoro alavirina mampanary. Tsy misy hidirany mihitsy ka inona fotsiny ary zany eo momba lazao dia raha namidika tsy ho lazainao fa mirediredy ary dia raha ilaza izay mahavariana eto. io ranga momba teneno. Malahelo amin'ny Madagasikara reny. Mahantra loatra ny vahiny ny manjaka eto. Ambara foana ny hoe mahaleo eo tena nefa voa maika atao latsaka andavaka. Misy fotoana mba mitady ho tafarina kely dia misy indray avy eo ny fitokonana. Dia mazava ho azy fa mikorotana ny firenena. Dia miverina ohatra indray. Dia ohatra foana nandritra ny 5 taona nahazon'ny ity antsoina hoe fahaleovan-tena izay. Ny fihavanana moa dia miarava tsikelikely. Ny akamaroan'ny mpitondra dia tia tena sady tsy mitsinjo ny madinika. Ireo milaza zopanohatra. Na tsara na ratsy atao mitondra dia manan-kinany mba hainy. Mitondra moa dia ny ataony ihany ny ataony. Tena mampalahelo mihitsy ry anala. Sedra mitovy tsika sa malahelo nefa inona ary no azontsika atao hoe io aloha zao no misy dia mazava ho azy fa io no mandeha. Tsy ry miala. Mila mamaly faty tsika. Ahoana? Mamaly faty? Eno efa amin'ny 12 atoandro koa zao fa andao tsika hodika. Eno marina. Andao ary sady makikotrana rehefa hariva. Ao izay aloha ry aniala. Atonony aloha izay ny anio fa aleo amin'ny heriny indray. Maro izany. Tena elaela koa tsika tsy nikotrana ka. Lasa malemilem-be rehefa nitapohandray. Ary andao ary aloha ny lalana modina asiana olona ka. Fa mahafinaritra kosa aloha ety ambararaha ety izany rehefa alarobia ariva. Ka izay nge no lazaiko taminao hoe tsika tsy mivoaka kely ohatran'ny mahazatra taloha tsy voandohany indray dia mazava ho azy fa vaovao amin'ny maso sy mahita ny olona mamonjy sy anao ohatran'izao. Marina tokoa izany. Ary andao aloha isotro ranom-boankazo kely tsy amin'ny rika ary voatrika dia avy eo mandeha. Ok. Mandeha ary zaho tsisy. Ndao. Sady tena ilay ny vatako mihitsy zao izany ranom-boankazo izany. Ka inona ary ny atao an'ilay Mataovy persily ahy. Dia ataovy betsaka siramamy.
ataovy jus persil ny anankiroa azafady dia mba ataovina tsara. Tsara ire izy zany a. Eno a Ohatra fa inona koa izany vaovao mandeha tsy amin'ny fahita lavitra eto izany. Mety toa tonga dia tapaka koa ny rangany jiro vao hoe hanomboka hijery aly aty. ohatra ny hoe tranga tsy fandriam-pahalemana izy teo a. Ary ianao zany efa ela nijery a. Dia momba ninona hono izy teo? Efa hoe momba ny tsy fandriam-pahalemana ho amatra ianao. Ianao koa zany misy no manana magazay fivarotana finday hono a dia nisy nanafika ilay izy dia lasa andreo tsy valahary eo ny vola mitentina 520 tapitrisa ariary. Tsy valahara hono e. Zaniko Sahaza ny mpamboatra malagasy zany e. Mbola ho aiza ny anjohan'ny lisany. Mbola aizy. Allô? Nanao ahoana laletsaka tsokatra? Mila efa-jato tsalevo isatsika. Alefa tsina? Tsy misy olana tsy andalo ma. Omena kely fotsiny dia milamina. Okey. Ty za matoky analeo. Jany malagaty jany. Alaka le fomba fitenina le hoe lefa olany ihany paisoakaty tsy aleo sinoko mba makanjalany. Gasy venjana. Are pirenena zao dia samy varotra. Iny dia mampimereran'ny patron Ty tsy misy mampime. Efa nomaninao efitrano anjatrana vahiny. Ty anjoany misy vahiny ho avy. Ao nefa milamina foana aloha patron fa izy aloha zany vahiny ho avy zany aloha toa tsy mitovy amin'ny isan'andro mihitsy mantsy mifandraisantsika azoko. Ty tena tany filantsay. Izy miala miasa ataonay makasika lesaka volamena sy safila. Atapany atsimo izao misy anazy. Ay ve ary aleo ary aloha ilozako ianao fa andamy makilina izay mbola tsy azoko antoka ako. Dia tena fahalery reto vahiny reto mitsetitra ny harem-pirenenako. Mahantra marina moko ny arotsaka aza mila tsy mita. Aiza moa tsy mora voasarika amin'ny zavatra tsy aza matahotra lesy gasikara fa mbola ho avy ny maraina ary any andro any volana tsy maintsy ho avy ny valy fatin'ny malagasy ary zanahary tsy mijery miakatra fa mijery mitiny. Bonjour, Monsieur Young. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer, madame. Moi aussi. Io ny lany mboka azy io tsotsoy. Sa atao itsikiny ianao, Monsieur Young? Merci. Aleo andeha amin'io fa mety io e. Donc, misy volamena sy safira any amin'ny tapany atsimo ny Madagasikara. Ho alaitsika ny tany, hotsoratana amintsika, avy eo tsika azotsika mora foana arena anatiny. Bon, très bien. Vonona ny tenako no hiara-iasa aminao. Efa manana ekipa manao momba an'io frantsay avokoa. Mino aho fa tsy ho komplike ny anaovantsika ny afera sady ny gasy any vendrany. Zany vavan'le tsisy sainy ty eo hitan'ny lisany tsara zany ka manomboka mankaleo akoho miasa ato amin'ity tranony na tena mitehitra oatra mafy ako nefa hoana aleo rangaha miala dia mody any Ambararata. Aleo miaraka amin'ny vady aman-janako any dia karakara ny fiompiana sy ny fambolena toy izay anomby sono eto foana. Eno fa na dia hoe azo jerena ihany aza ny karama. Ifanampy itsika, Monsieur Young. À bientôt, madame Chan. Oui, merci pour votre visite.
À votre collaboration, Monsieur Young. Dia ahoana patron, afaka mahazo an'izay fotoana tsy esan'izay ve ahako sa ahoana? Mba mangikely amin'ny fianakaviako kosa ahako e. Tianao mena herinandro. Ao fa herinandro ihany re patron. Ny ady tsy hitako. Sady lehibe ny fanomponanao koa e. Alors, je suis d'accord. Dia tena misaotra re patron. Tena mahafinaritra ianao ka. Aleo ary aloha hanomana izay mba voandalina kely eto kosa e. Sa ahoana? Tianao mena lalana. Tena mahafinaritra ery aty ambanivohitra aty izany ka. Rivotra madio, tsy misy rotoroto toy ny any arivo. Tonga sady amarinako. Sedra! Ao ihany ve nareo mianaka e? Dada ihany re! Dada! Tonga dada ary miany ary tena lasa tanora mihitsy any ery dada zany. Za koa letsy ary aloha hiditra fa tena nireraka mafy dia mafy misy ako ny. Efa hitako. Ay, azafady fa tena variana koa. Andao dada. Ry atao ty etiko ny entanao. Oay, ny vady malalako marina. Za zao fa saika hoe apiditra fahana entsoka anaoko. Zany ve? Ianao tonga, ka manao ahoana ny asany? Ny asa aloha mandeha tsara ihany e. Fa za kosa tsy hiverina intsony nefa. Fa maninona tsara hoe ry zaka? Zany le reniny Fa ahoana no tsy hiverina intsony ianao ka? Aleo manompo sinoa kosa ary izy mianaka, aleo ahako. Marina zany dada. Aleo aty an-tanàna mamelo maso amin'ny tanindrazana toy izay nompo vahiny ihany e. Fa nareo ve adaly? Aiza ianao ry zaka no ahita asa toy iny intsony ny karama tsara sady manaraka ny lalàna ny ora fiasana. To tsy mbola nisy hoe tara ny karama na hoe tsy voaloha akory sady hafa ihany anie izany hoe mandray isam-bolana izany e. Tsy kosa ary neny reo vahiny reo ny mpambory tsy manandevo antsika malagasy eto. Reo no makany arentsika volamena, safira, andramena sy ny sisa. Jereo nge voviny iny nisy vaovao makasika ny sokatra tsy hita sady amin'izay efa jato be zao. Reny ange ka ry zareo reo daholo ihany no manao an'ireny mody hoe mpivaritra mpizahatany nefa olona tsy vanina mpambotra madinika fotsiny. Tena marina mihitsy izany voalazany se izany ry sedra. Tena marina izany. Za ve moa resy lahatra anareo mianaka eto e. Marina ny teninareo sady amin'izay koa zany mba mananamana hikarakara ety an-tsaha. Fa aleo aloha manarano hikarakarako akoho ataosika laoka rivaka. Ay, sy mety mihitsy izany reny andao fa ampiko anao. Sady efa ela mihitsy ary reto zao tsy ninona izany ko fa mahafinaritra ery lesy le hoe ny antena ihany ny karakaraina ka mba marina moa e. Fa mihitsy ry dady izany hoe manao ny antena izany ka hono aloha ry sedra. Mandeha tsara velo ny fianarana laho milamina. Milamina tsara ka. Ay kosa na ny any an-dakilasy zany na ny any amin'ny kongo. Tsara letsy zany tena ilaina io tsy azo sarana amin'ny taranantsika mihitsy fianarana aty. Nareo sy ny heny marina moa zany dia tena samenjana amin'ny resaka io daholo. Eny samy mahay izay. Tena ilaina be io izy mahatsy amin'ny sety io. Mampitombo ny heritsaina sy mamola vola ny fanahy ihany koa io. Fa iny zany any ivelany any zany dada. Aleo aloha jereko etsy. Andraso lesy fa hiaraka amin'ny lany aho fa. Ka aingana anao dada. Zay. Andao hoe nakakanjo mafana fotsiny e.
Teo Reniala, toa vorobe izany daholo ny olona sady ohatrany rondrondro izany daholo fa ahoana e? Hita ho Reniala fa misy inona e? Misy vazatonga izany ondra eo birao fokotany ao dia hitanareo mitondra taratasy sy milaza fa anazo ny tany ery andavavaratra. Anina tsara hoe Reniala tany efa firy na mboletsika ane dia maninona izao no misy milaza fa hoe tompony vetivety eo kosa ka Tsy vanina amin'ny vazary dada, ary andaotsika hanaraka an'ireto olona reto any. Mila mitakitsika, tsy misy anaikinaiky an'izao eo e. Izany mihitsy hoa voaviana kosa atao anatin'ny japona izy vaovao nilaza trangany zavatra ohatran'izany tany akaiky ny faritany Toliara tany oniko. Tena enjany, mampalahelo ilay malagasy. Malagasy FM manan'olotra ho anao teo Mahery fo tantara nosoratany Andriamanantena Tantely Nirina Fidelis na Fideli Miandra. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Angolapity, Aina Tantely, Fity Idealy. Miaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Nalijao ary Miaina Razafy. Nandray feo sy nandrindra lafin'ny teknika Fanamby, Nanatontosa Rotsy Fiavana. Mahery fo mbola hitohy. Malagasy FM 104.4 MHz.